dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana fo izao. Tsy tapina fiainana amintsika ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoan'izao fa betsaka ny loza tsy ampozina mitranga ary miseho amin'ny fomba rehetra, manjo ny olona rehetra manerina izao tontolo izao ary misy fiantraikany eo aneviny firenena ary tsy afa-bela amin'izany na marina na tsy marina na mino an'Andriamanitra na tsy, fa misy voka-dratsiny miatraika amin'ny fiainan'ny isam-batan'olona. Tsy tokony hiteraka fahakiviana ao antsika nefa ny fitrangana izany zavatra izany, satria zavatra efa nambarin'Andriamanitra mandrakariva no isian'izany miantombotra amin'ny fiafarany tantara ety amin'ity zao tontolo izao ity, ary ny toe-javatra mitranga rehetra dia trompetra tsofin'Andriamanitra mba hatonga ny olona hiverina aminy, mba hananantsika fanantenana no antony fampahirezana sy hitaomanantsika endrika mandrakariva ao anatin'ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra. Dia matoka fa ny fifaliana mandrakariva no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Andeha hivavakitsika. Jehovah-Andriamanitra ray, misaotranao mandrakariva izahay no amin'ny fitiavanao, satria tsy mijery fotsiny ny olonao amin'izao toe-javatra mitrango izao ianao, fa miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina, miteny mba hatonga ny olona hitodika tanteraka aminao ka hanana ny fanantenana mafy tokoa ny zavatra mantalovana ary mahatratra n'izao tontolo izao ny fahasahiranana. Betsaka ny olona kivy ary miditra an-tsehatra ihany koa ny devoly, mampisalasala ny olona hiala tanteraka aminao. Angatahanay aminao dia ny fanahy masina no miasa mahery mba izanay mamantatra ny feonao anatin'izany toe-javatra rehetra izany, ary mba ho maro ny olona hiverina tanteraka aminao ka hahalala ny sitraponao, mba hisian'ny fiarovana ary mba hahatonga ny olona tsy hanjeny ny andro lava fa hikatsaka mandrakariva ny fiainana mandrakizay izay efa homaninao, satria tsisy zavatra azo anteherana ety amin'ity zao tontolo izao ity fa fahafatesana, loza, fahasahiranana, fa aminao ihany misy fiadanam-po. Dia mampahireza ny olonao ary sokafiny masom-panahy ny olonao tompo, mba hahatsapany fa tena fiainana no tolotrao ao anatin'ny teninao izay ambara. Misaotra indrindra ray eo ary matoky sy mino fa ny voninahitra ao dia hoasehonao aminay isan'andro isan'andro, ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ihany, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Efa miditra ao amin'ny fanazavana ny hafatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'ny andro fafito isika. Inona no mahatonga antsika amin'ny resaka an'izany? Ny famatotra tanteraka amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, zavatra tian'Andriamanitra ampitaina na dia miverina aritsika na nadiady, zavatra mitranga tany am-palohany tamin'ny alalan'ny famoronana izay mamaritra ny fiainan'ny zanak'olombelona ankehitriny. Tiana ny mampatsiaro mba tsy hanadino ny zavatra lasa isika, fa efa ho telo taona izay no mitrangano ny toe-javatra manjo zao tontolo izao hatramin'ny nitombohan'ny coronavirus. Mampatsiaro vetivety ny fanazavana moa dia hitoy miandalana hatrany mba hahafantarantsika hoe tsy misy zavatra tongatonga ho azy ny zavatra hiainan'izao tontolo izao, fa milafiny anankiray dia misy hevitr'Andriamanitra
ary mariky ny fitiavan'andriamanitra avokoa tsy nysoa ihany ny raisika avy amin'andriamanitra fa ny ratsika io ratsy ny fiheverantsika azy kanefa fisindra ny toejavatra heverina fa ratsy loza retina sy ny zavatra tsy ampozina mitranga mahatonga fahasahirana andreny de laklosy zay ampanenon'andriamanitra mba hatonga ny olona hiverina tanteraka aminy mba hibanjina ny zavatra tsara kokoa tsikarotsika tany amin'ny taona 2024 tany raha ny tomboka ny aretina voalohany milohany nahatongavan'ny pasika nitrangan'izany rehetrarehetra zany rehefa lava ny fanazavana medytsika teto ifotelo taona zay fa ao anatin'ny lalan'ny pasika de misy loza mandrakariva tsy ampozina ary misy antso ataon'andriamanitra mba ahafahan'ny olona manaraka ny fipetra apetrany mba tsy ho isan'izay horingana fa ho isan'izay hovonjeny tsy mbola nisy an'izany confinement zany teto am'ty zao tontolo zao ty raha tsy tamin'iny vanim-potoana iny de hitatsika fa mikatona daholo ny lanonana rehetra tsy afaka nanatanteraka na de ny asa mandrarary ny akamaroan'ny olona ary ny zavatra nanaitra tamin'izany vanim-potoana zany de nikatona hatramin'ny fiangonana azy tsy azo nyvoana vokan'ireny fitandremana ara-pahasalamana kanefa araky ny nambarantsika tamin'izany de afatry ny pasika ny tian'andriamanitra nampitaina tao anatin'izay raha mampatsiaro kely satria mbola hiverenatsika rehefa tonga ny pasika ny fanazavana zay misy fifandraisan'ny tanteraka ny amin'ny toejavatra mitranga ankehitriny fa ny pasika zay ny tanterahana voalohany de ny tanterahana tao anatin'ny fiboana tanterahana isa tokantrano ary zay no ten'andriamanitra ny sotomana ny sain'ity zao tontolo zao ty hatranony kristianina azy natao mikatona ny fiangonana de fampieritraretan'andriamanitra mba tonga ny olona andiny teny isa tokantrano hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ve ny lalana zay ny sorany tsy nijanona hatreo ihany fa ny taona 2024 ihany keo de mbola ny mafy ny aretina mbola ny toy ny veriny indray ny fihiboana ary tamin'ny ankapobeny de saiky mbola nikatona avokoa ny fihetsiketsehana ny lanonana rehetra famorim-bahoaka eny fa hatramin'ny fiangonana azy de mbola nikatona avokoa ary ny fitrangany lozana de mitamy taona 2024 azy rehefa nanakaikikaiky indray ny pasika dia mitranga indray ny aretina araky ny nambarantsika hoe raha vo tonga ny pasika milohany de misy loza tsy apozina foana mitranga kanefa ao anatin'izany de misy antso ataon'andriamanitra mba tonga ny olona hitodika aminy ka naiky ny fipetra zay napetrany tahaka atsika hoe ao anatin'ny aretina fipetra mba ho fiarovatena tsotratry ny aretina de fanajana ny fipetra rehetra napetraka ara-pahasalamana fanaovana arovava orona fanajana ny elanelina ray metatra sy ny maro isan-karazany sy ny fiboana raha azo atao de ambadiky zay misy afatr'andriamanitra tiany ampitaina amin'ny olona hoe manoloana ny loza zay mitranga na ara-nofo na ara-panahy de misy fipetrapetraka-andriamanitra ihany keo mba hatonga ny olona ho voaro ny amin'ny loza fa saingy no misehatra ara-nofo nefa vitan'ny olona no nanatanteraka ny fipetra zay takina ho tanterahany fa ny mahagaga ny fipetrapetraka-andriamanitra matetika ho din'ny olona tsita ary tsy rehan'ny olona no feon'andriamanitra ao anatin'izany toejavatra zany tonga indray teny taona 2022 de mahavarina satria
amin'ny firenendehibe araka ny vaovao zay nampitainy hoe atahorana irongatra indray ny coronavirus ary variant hafahafa zay mahalaky mifindra aingana de aingana de ny variant omicron BA2 no efa mamely sahady ny firenendehibe ary misy azy takany any amin'ny firenena ny Chine any efa manomboka miditra amin'ny fiboana olona azo lazaina amina tapitrisany mba ho fiarovatena ny am'izay ary ahihina irongatra be atoato zany aretin'izany milohan'ny paska daholo no natongava zany tsy vitan'izay keo fa vaovao tsy takona fenina ary reny sofintsika amin'ny aina aman-jery ny ady ao a Ukraine sy Russie zay isy fiatraikany manerina an'izao tontolo zao no vokatra zany ady zany ary ny zavatra tahorana de mety efara amin'ny guerre mondiale ady iraisam-pirenena zany rehetrarehetra zany milohan'ny paska daholo zany tsy tongatonga ho azy zany hoe ao anatin'ny telotaona misesy maninona no miverimberina zany fa misy ihany ko nefa mifipetra raisina eo anatrehan'izay ary mitohatra any ko mifipetra tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny olona fa tsy tongatonga ho azy zany fa nairin'Andriamanitra avokoa mba ahatonga ny olona hitotika tanteraka aminy satria memafo ny olona am'izao vanim-potoana zao tsy maintsy feon'Andriamanitra fa mitady vahaolana de manatanteraka ny teny voalaza ao anatin'ny baiboly hoe misy ny lalana heverin'ny olona fa hitondra fiainana ho azy kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana matetika ny vahaolana raisiny nakamaroan'ny olona tsy mitondra soa azy fa vao mainky mampidikizo azy ho any amin'ny lalina indrindra vokatry ny tsy fahaiza-miaino ny tenin'Andriamanitra ary mifamatotra avokoa zany rehetrarehetra zany ny amin'ny afatra ny paska ary iverina indray zao ny paska ary rehefa tonga zay vanim-potoana zay de ho hitatsika ny fifandraisany zany amin'ny toe-javatra mitranga manerina an'izao tontolo zao mety tena tsy eo amin'ny firenetsika no hitrangan'ny ady kanefa ny vokatra ateraka zany de mitraika am'izao tontolo zao ny fiakarany vidim-piainana ary mahatonga korotana maro isan-karazany tsy fifankatiavana ary raha tsy mitandrina na de ararotiny devoly mihitsy mba hatonga fisavorotahana na de eo amin'ny firenena heverina fa milamimasa ary ny tanjona kendren'Andriamanitra nefa de ny hatonga atsika mba hahay miaino ny feony anaja ny fipetra zay napetrany ina moa mahatonga atsika mampatsiaro zany rehetrarehetra zany na ny paska na ny andro fafito de ho hitatsika ny fanazavana tsy kelikely de misy fifamantorany akaiky de akaiky ary de ty taony ty araka ny resahantsika hoe mitomboka tamin'ny andro sabotsy na ny andro fafito de misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina tsy ho an'ny kristianina ireo ihany fa ny kristianina aloha voalohany indrindra no hivantana ny afatr'Andriamanitra satria no fidian'Andriamanitra manokana tahaka ny zanak'Israely ny kristianina mba ho vavolombelona hampita ny fahatsarany ny tenin'Andriamanitra mba hiainan'ny olona miadana kanefa ny zavatra tsikaritra manomboka amin'ny kristianina mihitsy no misy fandavana an'io tenin'Andriamanitra io ka tsy atsapany ny afatra tian'Andriamanitra ampitaina amin'izay andro fafito zay misy hevitr'Andriamanitra ao anatin'ny andro tsiraray avy zay natonga atsika nijery tantara ny famoronana zay nefara tamin'ny andro fafito zay nijerevantsika inona moa ny mamaritra ny andro fafito fa araka ny resahantsika hoe mifamatotra ihany ko izy eo amin'ny paska ary andeha tsy kelikely moa ny fanazavana de ny andro fafito zay nijanona atsika rehefa miforonina iadamaseva de
ny andro voalohany manaraka ny famoronana zany midirany Madamasefa eo amin'ny fiainana, kanefa misy ny fitsipim-pitondran-tena napetrak'Andriamanitra mba ho arahany zay miorina ao anatin'ny didy anankaroa mety tsy takatry ny olona ny fisian'izay, de ny Genesis 2 de ny 5:15 ka hatramin'ny 7:10 mamaritra ny fitsipim-pitondran-tena tokony arahany Adamasefa sy ampahafantarin'Andriamanitra no mety ho vokatry ny fanarahana na tsy ny fanarahana zay didy zay miantona amin'ny didy anankaroa, fitsipim-pitondran-tena manomboka iainany ao amin'ny andro 7. Genesis 2:15 ka hatramin'ny 7:10 ary Jehovah Andriamanitra nitondra andra lehilahy izy ka namponina azy tao amin'ny sahetena hiasa sy hitandrina azy. Satria araka ny resantsika de hoe ny andro 7 de ny andro anankiray zay nitsara n'Andriamanitra tamin'ny asany satria tonga lafatra avokoa ny zavatra natao. Ny andro 7 koa namelarin'Andriamanitra teo anatrehan'ny zanak'olombelona zay ny foroniny, ny soa rehetra, ny zavaboariny rehetra natolony teo am-pelatanany zanak'olombelona zay ny foroniny mba hientanany hananany fiainana ary hananany fahavelomana mandrak'izay. Ary zay no mahatonga ny Jehovah hiteny hoe namponina andra-lehilahy tao amin'ny sahetena izy asa sy hitandrina azy, tsy de le hoe asa arano fotsiny no ten'Andriamanitra ampitaina am'izany, fa ny kajy tsy ho simba le fantanterahany zavatra no arian'Andriamanitra hatramin'ny fanomezana an'le fahasambarana sy fiadanana tonga lafatra mba ankatoavany le teny zay fitsipim-pitondran-tena nomena any Adama. De ny olona tamin'ny 5:15 sy 7:10 sika hoe Jehovah Andriamanitra nandidy andra-lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de azo hinanana, fa amin'ny andro zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao, zany hoe ao amin'io andro 7 io misy fiainanao, ao amin'io andro 7 io misy fahafatesana. Tsy Andriamanitra no namorona ny fahafatesana, natonga fahafatesana de tao am'ty zao tontolo zao ty, fa le fiainana mandrak'izay zay nikasain'Andriamanitra omena Adamasefa de safidiny raha mety aminy zany, ary ny fahafatesana zay hiditra ihany keo de safidiny ihany keo, fa io fotsiny ny lalàna napetrak'Andriamanitra tsy antery kanefa misy vokany ny fankatoavana azy na ny fandavana azy. Zay ny zavatra hita tao amin'ny andro 7 ary raha manomboka ny ainy i Adamasefa tao amin'ny andro 7 io de hitatsika fa nivelatra teo anatrehany daholo ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra. Andro araka ny toko 2 Genesis 2 andiny 7 hoe 2 tamin'ny andro 7 de vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary de nitsahatra tamin'ny andro 7 izy tamin'ny asany rehetra zay efa nataony, zany hoe tsy nisy tsony famoronana tao aorianan'izy io fa tonga lafatra tanteraka, tsisy azo anampiana, tsisy azo analana, de nitsahatra Andriamanitra ary nifaly tamin'ny fijerevana ny fizotrany ny zavatra nohariny fotsiny izy. Ny 7 ary Andriamanitra ny tany andro 7 sy nanamasina azy, zany hoe nanokana le andro 7 manokana ny tay azy. De io le nyresantsika hoe ny nanolotra teo am-pelatanany ny Adamasefa ny zavatra nohariny rehetra mba hanana ny fiadanany, ny ta ny andro 7 sy nanamasina azy, satria tamin'izany ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay ny foroniny tamin'ny nanaovany azy, zany hoe nitsahatra izy tonga lafatra ny zavatra nataony rehetra de nijery fotsiny izy manao ny fizotra ny fiainany rehetra zavaboary rehetra hatramin'ny zanak'olombelona zay nitoendreny mba hanjaka amin'ny zavaboarin'Andriamanitra. De misy zavatra ten'Andriamanitra ampitaina ary mifamatotra amin'ny zavatra mitranga ankehitriny satria tsy tongatonga ho azo sika mety tsy andatsika, fa mizotra amin'ny fiainany manamarina ny famarinany tenin'Andriamanitra
fa mifamatotra amin'ny zavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao ny fiandohany ty taony ty tamin'ny andro fafito misy fiainanao misy fahafatesana ny zavatra tena mibaribary be nefa de ohatra ny fahafatesana foana no hitataratra nandritra my telo taona ary indrindra am'ty taona roamboroapolo sy roa arivo ity na de ny zavatra mampatahotra miandry ty zao tontolo zao ty azy mahakasika an'io ady any Russie sy Ukraine io fahafatesany ny zavatra manaitra koa nefa de zao ohatra ny tsy mahita lalaka izorana ny olona mba hananana an'le fiainana fa lasa mifantoka any amin'ny zavatra mahafaty mandrakariva ary ny zavatra tena manahirana de tsy mahay miaino ny feon'Andriamanitra ao anatin'izany rehetra zany eny fa hatramin'ny kristianina azy de tsy hita ntsony zany ary zay no mahatonga atsika hoe tena alore olona miondrika ao anatin'ny soratra masina tsy mijery zay mety ho fotom-pampianarana ny fikirina tam'izay hatram'izay fa miverina tanteraka amle tenin'Andriamanitra ary araky ny nambarako hoe tsy resaka doktrine mpiangonany ty tsy resaka fanindrina ny foto-kevitra iainan'ny fiangonany ty fa miresaka ny famarina ny tenin'Andriamanitra zay eo am-pelatanatsika mba tsy anaovantsika atsirambina ny afatr'Andriamanitra tia nampitaina ao anatin'izany tonga ny andro fafito inona ny zavatra mitranga de hitatsika fitaka nataon'ny devoly tamin'ny Eva ka natonga fahafatesana ho azy manoloana ilay hazo anankaroa zay mipetraka teo voniny sa de ny hazo naina sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy nandidy ny zanak'olombelon'Andriamanitra tsy hinana an'lay hazo naina zay fa hitatsika ny Genesis 3 fa raha hoanina le hazo naina de mahatonga fahavelomana mandrakizay kanefa mazava fa raha hoanina mivoan'le hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de mahatonga fahafatesana reo no mamaritra ny andro fafito misy fiainanao misy fahafatesana kanefa ny ahatonga n'le fahafatesana de ny fakapana ataon'le mena rano zay araky ny resantsika teto hafahafa le soratra masina mampiseho ny devoly sy Satana fa matetika moa soratra masina de amin'ny alalany tantara ohatrohatra taka an'izany fa rehefa tena hamantatra ny hevitr'Andriamanitra de soratra masina ihany no avelantsika manazava soratra masina fa tsy andehantsika hiady hevitra hoe kaiveny mena rana ny teny taloha e fa misy tena mitondra an'izay fampianaran'izay hoe ny biby tam'izany de nanany langaziny ny teny ary fantatr'olombelona ny fitenin'ny biby fa rehefa tonga ny fahotana de tsy mifakahazo teny tsony zay ny fanazavana ara-nofo fa raha ny ara-tsoratra masina soratra masina manazava soratra masina hitatsika tany amin'ny apokalipsy vao miresaka hoe mena rana de le drakona ozy na le mena rana ely de voly sy Satana zay mamitaka an'izao tontolo zao ny resaka tamin'ny Eva zany hoe manao lango malefaka manao teny mahafinaritra lasa miseho ho tahaka ny namana mpanoro-hevitra kanefa ao ambadik'izay mitady faminganana ahatonga fahafatesana ny vanim-potoana ny sabata de zao tena mila fitandremana manoloana ny olona mpiara-miasa fa misy miseho mody namana kanefa de zao mpikaramanady hitondra fandringanana sy fahafatesana mariny zany na anivon'ny fiangonana mariny zany na anivon'ny firenena mariny zany na anivony ty zao tontolo zao ty le miseho ho namana manao lango malefaka efa misy tetikady ataony devoly mba hamingana ny zavatra tsara kendrena zay mitondra fiainana ary rehefa hitondra fahafatesana de zao lasa ny vokatry ny nataony mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ary ny fialana ny amin'ny hevitr'Andriamanitra tafalatsaka tao anatin'izany efa satria nolazainy mena rana fa tsy ho faty izy andika fitsipy mpitondra-tena napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny andro fafito ary tamin'ny andro fafito mihitsy natonga ny fahalavona tao amin'ny Saedena hitandraha vehivavy ozy
andika ny sisy toko fatelo andiny fahenina fa tsaro fihinana ny azo sady mahafinaritra sy maso ary azo mahatsiriritra ampahendra na notazany vao ny ka de ny hinanany nomenikeo ny vadiny ka de ny hinana izy na hiratra ny mason'izy mivadiny andiny fafito ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravina avy avy izy ka natao misitona ho azy safidipony ao tsy voasorotra de melo ny lalaka izorany zanak'olombelona fa safidiny vokatra ny fahakapana nataony le menarana zay miseho ho namana mba tonga fahafatesana anda ny fitsipipitondra tena napetrak'andriamanitra iainana manomboka ao amin'ny andro fafito satria ny zavatra iainana ao amin'ny andro fafito ny tokony amaritra ny fiainan'izy ireo ao arino tonga de fahafatesana ny safidiny taona 2024 miditra amin'ny andro fafito fa io zavatra mitranga io safidipony zanak'olombelona tonga fahafatesana ho an'izao tontolo zao vokatra ny tsy fahaiza miaino ny feon'andriamanitra de manjary ny zavatra ataony de zay sitrapon'ny tenany ary io sitrapon'ny tenany io hojerevantsika lalindalina kokoa tsy tongatonga ho azy io fa miankina amin'ny fiainona na ny feon'andriamanitra na ny feon'ny menarana fa ny zavatra tiatsika hosotomina somary lalindalina kokoa hoanina ny azonainy dia mahatonga fahavelomana mandrak'izay hoanina ny von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de mahatonga fahafatesana tsy vita ny zanak'olombelona samitra hery ny andray fanapaha-kevitra amin'izany fa miankina am'le hery enteherany na entehitra amin'ny herin'andriamanitra izy na entehitra amin'ny herin'ny menarana na ny devoly no mamaritra ny fiainan'le zanak'olombelona ary ny fidirana n'andriamanitra antsehatra sy ny fidirany devoly antsehatra ny zavatra ataony zanak'olombelona fotsiny de tsotra mandray fanapaha-kevitra miaino ny toromarika na avy amin'andriamanitra na avy amin'ny devoly de mitaty ny vokan'izay rehetrarehetra zay miaino n'andriamanitra izy de fiainana mandrak'izay fa inona moa ny tandindon'le azonainy sy le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy araka ny resantsika hoe io tsy andeha hiady hevitra hoe azo manahoana paoma sa paiso sa inona misy ara milaza hoe le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy longony fa le azo naina tsy fantatro na inona ny zavatra ataon'ny olona mety amponga be an-danitra zay le fisainana mahanofo fa soratra masina ny manazava soratra masina satria raha hoanina ny von'le azo lainy mahatonga fiainana mandrak'izay raha hoanina ny von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy mahatonga fahafatesana de hojerevantsika soratra masina mahatonga manazava soratra masina avelatsika andriamanitra no anazava ao anatin'ny baiboly hoe inona ny tian'andriamanitra ampitaina tao anatin'izany fa ny zavatra misy rehetrarehetra de mifamatotra ao anatin'ny baiboly de mijeritsika ny romanina toko fahenina tsara ny afataratsika an'izay romanina toko fahenina de zao ny voalazany paoly apôstôly efa miditra somary lalindalina tsika amin'ny fanazavana romanina toko fahenina de ny andininy fa 13 fa fahafatesana ozy ny tambiny ota zany hoe vo manota zany ny olona de fahafatesana ny vokany ary fiainana mandrak'izay ny fanomeza-pahasoavana avy amin'andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika de ireo zavatra ireo no azo hanazavana ary hidirantsika amin'ny manaraka amin'ny antsipiriany mba hafantaratsika ny afatr'andriamanitra tia no entana ao anatin'ny andro fafito mahatonga an'izao toe-javatra manahiran'izao mihinana ny von'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy ny vokany fahafatesana de voalazan'ny paoly aty amin'ny romanina toko fahenina ny 17 ota tambiny fahafatesana ny tambiny ota ota de mahatonga fahafatesana de fanazavana faran'izay tsotra ny fihinanana ny von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy midika ota
zay zany zay natao hoe mihinana ny voan'le azo fahalalana ny tsara tsy ny ratsy manota fa fiainana mandrak'izay ozy fa mezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra ao am' kristy jesosy tare amy genesisy hitatsika fa raha mihinana ny voan'le azonainy de mahazo fiainana mandrak'izay de aty amin'ny romanina toko fa 9:17 inona zavatra mitranga fa nomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra ao am' jesosy ny fiainana mandrak'izay de io le tenen'i jesosy ary am'jaona toko fahenina amaranantsika azy aleotsika mandeha miadakada satria ao anatin'izao toejavatra zao mihitsy ny ten'andriamanitra amerenana ny olona ho amin'ny tena fahamarinana mba handray ny afatry ny andro fafito zay misy fiatraikany maneran-tany misy fiatraikany amin'ny fiainany kristianina misy fiatraikany misy fifanarahany ko amin'ny zavatra andrasantsika de mipasika zay ho avy zany rehetrarehetra zany jaona toko fahenina de zao nolazain' jesosy kristy jaona toko fahenina azosika vakina avokoa fa ny zavatra manaitra ao anatin'le tenin' jesosy de ny andininy fa 3:10 jaona toko fahenina ny andininy fa 3:10 ka hatramin'ny fa 5:10 fa hoy jesosy taminy lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo de tsy manana fiainana ao aminareo zay mihinana ny nofoko sy misotro ny drako no manana fiainana mandrak'izay ozy zao anangana azy amin'ny andro farany fa ny nofoko ny tena fihinana ozy ary ndrako ny tena fisotro zay mihinana ny nofoko sy misotro ny drako no mitoetra ho amiko ary zao kosa ao aminy zay nambaran' jesosy zay ny tandindon'le azonainy hitataratra tari amin'ny saedeny le azonainy maneo tandindony jesosy kristy ka raha hoanina mahatonga fahavelomana mandrak'izay le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tandindony ny finanana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tandindony ny ota zay a fakapanahy nasetro ny devoly tamin'ny zanak'olombelona mba hatonga fandingana ny tenin'andriamanitra zavatra lehibe no afantarantsika an'izany ary tsy andehitsontsika hijery hoe inona le azo fa ny vokany satria mihinana n'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fahafatesana manota fahafatesana tsisy azo atao tsisy fanazavana azo atao akoatrany hoe ota mira finanana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy mihinana ny voan'le azonainy fahavelomana mandrak'izay de ozy jesosy mihinana ny nofoko sy ny rako mahazo fiainana mandrak'izay le azonaina zany tandindony jesosy kristy kanefa ny zavatra mitranga fahafatesana zay foana no atrehana am'izao vanim-potoana zao midikany zao tontolo zao mihitsy sasatra mihinana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de tsy gagitsika zao ny zavatra mitranga fahoriana satria tsy mahita le azonainy zay atolotr'andriamanitra tokony hoanina fa mivoan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no heveriny fa metimety kokoa de misy ny lalana ozy heveriny olona fahazahoam-piainana kanjo lalina mivarina mandrakarivany ny fahafatesany toko sy meno fa andriamanitra hitaridarina antsika mandrakariva ho amin'ny marina de hivavakitsika atao mpamarana misaotra jehovah andriamanitra ray no ny teninao ray izay tonga taminay zay manazava tsy moramora ny afatra tianao ampitaina aminay mba isokafany masom-panahinay ka izanay miaino ny feonao andraisanay le fiainana mandrak'izay zay fa natolotra ao azavelanao atsirandriny zay tompo ny fandiniana ny teny zay eo am-pialatananay mandrakariva matetika feo hafa mandrakariva no renay fa tsy manana hery akory zay mba anokatra ny baiboly ka andinika zay voalazao andriamanitra tsy mba mandainga ianao tompo andriamanitra nanomana fiainatsambatra ho an'ny olona fa ny olona ny miniman-tahany zany ary hitrataratra zao amitoejavatra mitranga manerana zao tontolo zao kanefa mbola tsy tonga ny fandringana de mangataka ny famindramponao lehibe
mamindrafo amin'ny olombelona ny vononao tompo zay ho ny voninahitra ao indrindra ho an'ireo olonao zay tapa-kevitra ny hiverina tanteraka aminao mba ho amin'izy ireo no hitahina ny firenena rehetra amboniny dia matoky sy mety fanoteninao dia hanaova ny fiainany tsiraray avy ary indrindra ho an'ny kristianina zay mandeha anjambany mba hiverina iondrika midinika ny famarinany teninao mba fahany mitory amin'ny manodidina rehetra ny teny tokony mankatoavana zay tondra fiainanao azy dia misaotra indrindra ray ny anaran'i Jesosy amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia manona ny fahasoavana sy ny fahitaman'ny tompo amintsika mandrakariva.